Araka ny volazako teo hoe mitady vahaolana foana zany itony ny OMC zany dia ny fampiresaka tamin'ny tompon'ny collégium zany zay dia omena an'zareo zany ny collégium rapitso anaovan'ny manifestation zay zany no fanakam-pahan-kevitra farany menan'ny zareo collectif sy ny député miaraka moa zany reo collectif de candidat de zay zany ny fepetra farany raisina vokatr'izay zany de tsy ekena mihitsy aloha zany ny fidinana an-dalambe indrindrandrindra fidiranao amin'ny 13 mai zany fa de andray andraikitra tanteraka zany ny mpitandro filaminana satria efa nitady vahaolana efa nandray zay proposition mety ataony dia efa zay zany no fanapa-kevitra farany fa omenandreo collectif de candidat reo ny atsonjombe vokatr'izay koa moa zany dia hofoanana koa zany ny décision teo hoe hoasina couvre-feu olevena zany iny satria zay ny fanapa-kevitra no raisina farany teo zany vokatr'izay fanapa-kevitra efa noraisina zay zany no azo anazay dia tompony andraikitra tanteraka zany zay olona rehetra zay mitarika ny fanakorontanany eo rapitso azo hoe toko zany le hoe any amin'ny magro tanjobato no ino zany ny député Antananarivo renivohitra moa nanao ny fandratany iny dia efa menana azy moa zany eny Tanjombato zay fantatrareo fa hoe Atsimon-drano iny dia zay zany lazaindreo zay voafidy teto Antananarivo renivohitra dia tsy mety aminay ny any Atsimon-drano. Ina tompony fandraisan'le hoe lever ny couvre-feu sy le hoe fanomezana antsonjombe io zany plus ou moins ny fampiresahana tamin'ny zareo ihany ka le androany zany efa fitohizan'ny lianina zany le couvre-feu androany fandraisana andraikitra de ny alina ny mety fidirana amin'ny fomba herisetra zany eo amin'ny 13 mai ka rehefa nahazo natsonjombe izy de tsy maintsy vahana koa zany fa efa nanaiky ngary zareo hoe izy mbola tsy nahazo zany zay hoe nanaiky fa zareo natsonjombe malon izy aloha nanaiky satria zareo nangataka teria aiza moa zany tereanany alarbi terrain alarbi tsy azo nomena anazy io satria akaiky ny seny sao de misy élément incontrôlé mety animba zavatra dia navadika izy zany dia atsonjombely izy normalement izy aloha tsy namaly fa normalement izy tokony anaiky izy déploiement force de l'ordre ihany fa eny amin'ny collégium zany rapitso eny manodidina tsy maintsy misy satria rehefa zavatra ohatran'io zany de ny any intérieur anjareo ny miantoka ny filaminana fa ny extérieur anay anao tompony fepetra raha ohatra ka tsy maintsy isisikena amin'ny 13 mai satria fa zay foana fa zay lefa lazaiko teo andray fepetra zay de zay ny fepetra fahitanareo reny fa misy dispositif ankoatrany any dispositif anti-pillage zany raha pitso raha ohatra iny zany mipetraka iny zany ia ny fepetra rehetrarehetra mahakasika ny fandaminana resaka sécurité sy ny filaminam-bahoaka de raisina ao anatin'izay satria raha mahita any amin'ny Facebook any fa misy be de be manetana ny olona anakorotana sy korotana izay fantatra moa zany ny akabeazan'ireny olona reny na ny feo na ny teny mivantana dia zay no ambarana eto fa tsy maintsy misy ny fepetra raisina amin'ny fandikan-dalàna satria raha malala fa rehefa tsy nazo alalanao ka mbola minimanao dia mandika lalàna zay mandika ny zava-misy mandika ny lamy mahapetraka ka nefa matoky ihany zay ny fahendren'ny ireo olona reo satria olon-dehibe nanao fangatahana tsy nahazo omena toerana ray dia any izy manao azy
dikan'izay tokony ilamina zany dia matoky ny fahendren'ireo zay satria olona samy efa kabeazan'ireo samy olona efa mitondra firenena mahafantatra tsara an'izay dia matoky zany zay ny anisan'ny ray zany nanalana n'le couvre-feu teo zany hoe efa nahazo zany zareo dikan'izay tsy tokony manana intention antsony izy tsofoka fa dia ndray fepetra zay am'izay fanakorontanana zay mety isy eo. Zay fandraisana fepetra zay monsieur le préfet efa niteny hoe mianticiper efa anatin'le anticipation koa hoe resaka ropa iny tsy maintsy iny moa zany efa version farany iny version farany fa hatramin'izao aloha zany na izany ary zay tsy maintsy miomana ihany amin'ny mety ho ampiasana ny ropa zany version ropa fa iny moa zany anay iny fa zay ny fandeha misy olona peu ya misy olona peu mihodina any amin'ny réseaux sociaux mikasika ny hoe fakana gros bras sisy raha misy fepetra hoe raisy mpitandro filaminana mikasika an'le anarana voatontonona sy ny mikasika an'izay ny vérification moa zany efa mandeha sy mifanaramaso anisan'ny fepetra raisin'izay raha misy tokoa dia tsy maintsy mandeha fepetra zay am'izay olona mety anao an'izay zavatra ny ataoko hoe teny farany teneniko ngamba ho an'ny vahoaka Antananarivo efa miezaka ny fitondram-panjakana manao izay fomba rehetra tsisy ny korotana tsisy ny herisetra ary efa atao hoe misy concession efa atao mihitsy mba hambezana fahafahampoan'izy ireo zany ka tompona andraikitra tanteraka zao raha ohatra ka mbola misy ihany ny finina amboly korotana zany satria ny fanjakana efa nanao zay azony atao amin'ny fahambezana fahafahampo any sary zay ngamba ny tena miaraka tsy miampy sy hita mihitsy tsy hita mihitsy na dia fitina fotsiny